hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farana. Ry rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny tompoko lahy sy tompoko vavy ho amintsika mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra. Amen. Ny fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito Fédération Madagasikara Avaratra izay ivondrona ny faritra Diana Sava ao anatin'ny fivondronam-ben'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito ato amin'ny ranomasimbe indiana dia manatanteraka hetsika fitoriana ny filazantsara lehibe izay nampitondraina ny anarana hoe Impact IOUC 2025. Izao programa lehibe izao dia mikendry ny anambara ny vaovao mahafaly ny famonjena izay atolotra Andriamanitra ho an'ny olona rehetra izay mino azy. Ho an'ny Fédération ny fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito ato amin'ny faritra avaratra moa dia nomariana tamin'ny fomba manokana tamin'ny sabata fahadimy ny volana oktobra lasa teo izao programa lehibe fitoriana ny filazantsara izao, ary tsy farana izany raha tsy any amin'ny volana desambra taona 2024. Eto ampamaranana ary moa dia tianay ny manao antso ho amintsika tsirairay avy mba samy andray ny andraikitra tandrify azy avokoa isika, ampivondrona ny hery hitondra am-bavaka ihany koa izao ezaka lehibe hitoriana ny filazantsara izao mba ahatanteraka izany ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Na dia mba hisy olona marobe andray ny famonjen'Andriamanitra ato amin'ny Fédération Madagasikara Avaratra misy antsika. Maranatha. Amen.